Baolina lavalava isika agetiny rugby io ndray mitetika asa vaovao entin'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava anapariana sy ampianarana ny ankizy ny taranja baolina lavalava ireo ankizy izay mbola tsy mahay na tsy mahafantatra mihitsy ny taranja baolina lavalava no voakasiky ity tetika asa ity ny international rugby board moa no mamantso fitaovana ity etsika ity. Isan'ireo firenena efatra no safidin'ny international rugby board i Madagasikara ametrahana le tetikasa agetiny rugby. Tanjona amin'ity tetikasa ity ny fampahafantarana ireo ankizy izany atao hoe rugby izany. Ireo ankizy mbola tsy mahay sy tsy mahafantatra ity taranja ity mihitsy no voakasiky ity tetikasa ity. Agetiny rugby zany dia projet anankiray natao hampitomboana ny isan'ny fonina atao anatin'ny tontolon'ny rugby. Izy io zany dia projet napetraky ny fédération internationale na ny IRB dia anisan'ny nosafidiny ny fédération malagasy de rugby anaovana ny projet io. Dia ny tanjon'ny fédération moa zany dia ny ahazoana farafahakeliny 2,000 ankizy vaovao ilalao dia arbitre 10 dia entraîneur 10 iza no ampianarana ny miditra anatin'le getiny rugby nefa mahay ve sa mbola tsy mahay dia ny ankizy aizaseza. Ny population cible zany dia ankizy latsaky ny 9 taona dia indrindra ireo antsoina hoe any anaty sekoly satria raha araka ny fahalalantsika azy mbola tsy tafiditra ao anatin'le antsoina hoe ifaninanana anaty sport scolaire ny rugby dia ity zany anisan'ny lalana anankiray eritreretinay ahafahana mampiditra an'izay. Inona mahasamihafa azy ity zany amin'ny école de rugby? Ny école de rugby zany tena mianatra n'ilay technique rugby fa ity zany somary hoe fisintomana ny ankizy fotsiny ilalao akafafinaretana amin'le milalao. Zany hoe eo ambanin'ny école de rugby zany izy ity fa ireo ankizy izay mazoto hano ilalao rugby avy amin'ity alalan'ity getiny rugby ity no miditra anaty école de rugby. Ho an'ny fédération dia ankizy manodidina ny 2,000 eo no iverina fa ho tratra ao anatin'ny herintaona. Toerana enina eto Madagasikara no anombohana ny tetikasa dia ny eny Sabotsina Mena, Toby Akamaso eny Impera Pedro ary ny Bemasoandro Itosy, Maeva Tanàna, Itasy ary Toliara. Ny sabotsy maraina teo dia notanterahana teny amin'ny kianjan'ny Impera Pedro Bemasoandro ny fanolorana ireo fitaovana ilaina amin'ny fampianarana ny ankizy ity taranja ity. Taorin'izay dia anisin'ny fampianarana manokana nomen'ny tale teknika nasionaly ho an'ireo ankizy sy ireo éducateur. Tetikasa amin'ny fédération aloha dia hitanay fa mety satria le zany tsy hoanay fa ho an'ny tanora entina ho anabeazana an'le ankizy koa zany mba ialan'le fiainana le mandehandeha karazana Antananarivo any ndrindra fa le ankizy atao aminay. Misy ankizy firy zao natao hoe hoentanina ho raisinareo anatin'ity tetikasa ity? Raha ny ankizy atao aminay aloha dia hita fa maro betsaka ny ankizy mety mahatratra any amin'ny 100 mahery any na 200 any tsy fantatra zay manentana fotsiny zany zay aloha dia eo amin'izay le ankizy manko vao hita le tena fankafizany an'le rugby dia à partir an'izay zany izy zay vao afaka hoe mizara zany eo ny sainy avy any amin'ny rugby asao any amin'ny foot asao amin'izay sportino atao zany. Nisy ny andrana kely natao teo manao ahoana fahitanareo azy hoe tian'ny ankizy ihany ve le izy? Ay betsaka ny ankizy mankafy an'le rugby ka ny eto aminay zao hoe misy ny foot fa hita hoe tian'ny ankizy zany le rugby, hoe tian'ny ankizy le rugby. Araka ny vaovao nampitainy zareo avy eo amin'ny fédération ihany dia hisy fifanana ho an'ireo mpanazatra ao anatin'ny top 14 miainga amin'ny fanarahana ny fianarana amin'ny alalan'ny internet ka ny adresy www.irbpasport.com no iangan'ny ny fianarana ho an'ny rehetra. Tsy maintsy manana mari-pahaizana avy amin'ny IRB avokoa ny mpanazatra ny top 14 vao afaka mitondra fileovana. Manana karara toy ny mpilalao izany ny mpanazatra ao aoriana kely eo.